Faly miarabanao zay manaraka zao herinandro masina izao. Ho anao zay malalan'Andriamanitra sady voantsy ny masina, ho aminao sy ny konanao hatrany ane ny fiadanan'ny Tompo. Amen. Anio dia ny lohevitra hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mino ka midera azy no erahantsika amandinika. Iantso sy mivonahitra ny Tompo sika amin'ny alalan'ny salamo 7:1 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Aorin'izay dia ny hira 9:30 ny andininy voalohany dia isy ny vavaka. Hideran'ny Tompo isika. Andriamanitro tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza, mifoaza rivaly sy lokanga, ifo maraina koa aho. Hideranao ny amin'ny firenena maro a Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny Jetilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra amin'ny famiraponao, ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambony lanitra ianao Andriamanitro, aroka ety ambony tany rehetra ny voninahitra. Mba hanafaka ny malalanao, dia vonjeo amin'ny tananao ankavananao. Kavalio. Amen. Hira 9:30 ny andininy voalohany. Ivavaka isika. Tsy misahatra ny misaotra sy mame voninahitra anao zay ry Tompo Andriamanitra ay. Fa lehibe loatra ny famiraponao aminay, ary tsy takatry ny sainay ny alaly ny fitiavanao. Fa ankehitriny, na eo aza ny sakana, tsy ahafahanay miona sy fakitatava ao anatin'ny tranonao, noho ny fotoatsarotra ny aretina zay mangejy izao tontolo izao. Dia avelanao zay amin'ny alalan'izao fotoana izao, ka hatonga ny teninao ho tafapaka isaky ny ankonana. Zava-mahagaga eo masonay zany Tompo, ka hiderahany anaranao. Mangataka aminao ary zay, oka ny fananao masina no hamarina ny teninao, fa naizana zay ingona ny rona telo ny anaranao, dia ho fovoany ianao. Ataovy mahita ny fanatrenao ny ankonana tsiraray avy, en'izay rehetra manaraka azo fanompona masina izao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny hira 9:6 ka ny andininy voalohany sy 4 no ataontsika, dia tondratsika amin'ny vavaka sy famakina ny ten'Andriamanitra ny diakona mpiara-miasa.
tonga amin'ny fotoana ihainoana sy hamakiana ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 15, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Apokalipsy toko 15, andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Melo izany dia hiarivavaka sika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io, fa Andriamanitra tsy mahafoy anay tokoa ianao amin'izao andro sarotra iainana izao. Ankehitriny ary dia misaotra anao koa izahay fa afaka hamaky ny teninao masina amin'izao alatsinainy ny herinandro masina izao. Mianta aminao ary izahay tompo tsara, ny anatrehanao ny fotoana rehetra izay ataonay eto, ary ny herin'ny fanahinao masina ny hitoetra ty anatinay mpitarika sy ireo mpiaino anay. Dia mitenena araka ny fombanao tompo, fa vonika iainonao ny mpanomponao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary hitako fa indro misy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga, dia anjely fito izay manana ny loza fito farany, satria ireny no eto mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro tao ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay maharesika afaka amin'ny bibidia sy ny sariny, ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, ny tanana ny lokangan'Andriamanitra. Ary ny hiran'ny firan'ny Mosesy, mpanompon'Andriamanitra, sy ny firan'ny zanak'ondry izy nanao hoe: lehibe sy matalanjona ny asanao tompo, Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra, ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo, fa ny ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka ao anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarina, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay akantsika ny fampianarana amin'ity alatsinainy voalohany amin'ny herinandro masina izay dia avintsika atao fitandremana katikely, dia ny Apokalipsy toko 10 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ny bokin'ny Apokalipsy raha lazaina amin'ny teny hafa araka fiforoana teny, ny Apokalipsy dia hoe manala sarona, izay toy ny fanehoana fanambarana, ary zany no lazana azy hoe fanambarana ihany koa, satria maneho zava-miafina na révélation isika. Efa tamin'ny taonjato faharoa talohan'i Jesosy Kristy no efa nisy ny littérature apokalyptika, izay hitantsika ohatra ny bokin'i Daniel toko 7 ka hatramin'ny 12, ny Ezekela, ny Joela, ny Zakaria, ary hita koa aza ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany zany. Ny mpanoratra ny atao hoe littérature apokalyptika dia toy izay mahita fahitana, ka nampahitana fahitana ka manambara izany mba hiomanan'ny olona amin'ny fiavian'ny tompo, na zay lazaina hoe ny andron'ny tompo, na zay ambara koa aza hoe ny farahandro. Ka ny fotoana ankehitriny dia hifarana, fa izy kosa ny fotoana vaovao dia ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zany no asongadina ho anatin'ny antsoina hoe soratra apokalyptika, izay mampiavaka kosa ny apokalypsy izay nisoratan'i Jaune. Nahitana aza zany fomba fijery izany dia efa voamariky ny finoana kristianina, ka dia ny fahatongavan'ny vanim-potoana ny andro farany izay iainantsika ankehitriny dia efa satarina sady tamin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty izay niakatra tany an-danitra, ka Andriamanitra azy ary iveriny indray hitsara izao tontolo izao. Ary fotoana iverenana indray io no antsoina kosa hoe farahandro. Koa ny fiangonana na ny mpino dia efa eo anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, efa voamarika feno zany famonjena nataon'Andriamanitra zany, nefa dia mbola miandry ny fisehoana zany fahatongavan'ny farahandro na ny fidinan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra.
mbola tazana ao anatin'izao andro faran'izao ny demonia na ny asan'ny demonia zay mitarika ny olona anohatra n'Andriamanitra na dia efa manana ny fahefana azy Andriamanitra. Ary izany no nahatonga an'i Jesosy hiteny hoe efa eo amin'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra raha ny fanan'Andriamanitra no amoahany ny demonia. Ny fomba na ny zavatra miseho atanteraka zany fanambarana izany no hitantsika eto amin'ity Apokalipsy 10:10 ny andininy 1 ka hatramin'ny 4 ity, ary taratra koa hatramin'ny andininy 9:20 izany zay resintsika amin'ity anio ity. Zay miseho indrindra amin'izay andininy 1 ka hatramin'ny 4 dia ny fifalian'ny olom-bovonjy zay mihira ny hira fideran'Andriamanitra zay lazaina koa hoe fihiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra na fihiran'ny zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy zay efa nitsangana tamin'ny maty. Famerenana indray ny fifaliana zay hita tao amin'ny zanak'Israely raha tafita ny ranomasina mena izy ka afaka tamin'ny fanadevozan'ny Egyptianina. Zava-dehibe zany ka nahatonga azy hira zay atao hoe fihiran'ny Mosesy, kanefa mbola ambony no zany ny asa-panavotana efa nataon'i Kristy dia ny fandresen'ny herin'ny ota dia ny fandresen'ny Satana izany tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ka anambarana fa tsy ny fahafatesana ny tompo ny tenin'ny fiainan'izay mino fa ny fahavelomana amin'i Kristy. Raha ity Apokalipsy 10:20 ity ka ny 1 ka hatramin'ny 4 ry nijerentsika manokana dia mizara teny mazava tsara ny antony hideran'izay ireo olona n'Andriamanitra na hijoroany vavolombelona. Ny voalohany, na dia tsy takatry ny sain'olombelona aza ny asan'Andriamanitra dia inony kosa fa rariny sy marina izany, ka Andriamanitra tsy toa sy mpanjaka mandrakizay Andriamanitra. Ny mino ary dia efa mahita ny famonjen'Andriamanitra na dia ao anatin'ny ady sarotra azy na dia ao anatin'ny fizahan-toetra azy, satria zay loza 7 miatra amin'izao tontolo izao arak'izay ambary eto amin'ity Apokalipsy 10:20 ity ka hatramin'ny 20 dia miatra mino koa izany. Kanefa dia famaizana kosa ho an'ireo tsy mino na manohatra n'Andriamanitra zay tahaka ny fiaran'izany loza zany teo amin'ny zanak'Israely dia ny loza 10 zany, kanefa fanavotana sy fanehon'Andriamanitra ny heriny mahatsotoa sy mampanjaka azy mandrakizay. Rehefa malala ankehitriny isika dia miatrika sy miady ny arety mandoza zay ambara hoe coronavirus na COVID-19. Tsy tahotra ho an'ny fiangonana zany fa famelomana ny finoany ary fampaharetana azy atoky ny herin'Andriamanitra tsy toa, mahandriamanitra tsy toa azy, ka ahidera sy aneo zany voninahitra izany, ka ny ilazany hoe lehibe sy matahotra Andriamanitra mandrakizay. Ka ny finoana sy ny fahitana ny herin'Andriamanitra mpanjaka sy mandrakizay ny toky ho an'izay mino ary mamorona sy mampitoetra ny finoana ho velona indray ao anatin'izany, ka mitarika azy anana fanantenana mandrakariva ny fandresen'ny fahavalo. Fa ny faharoa zay antony hideran'ny mino na ny olom-boavitra an'Andriamanitra ka hijoroany vavolombelona dia ny fahitany fa Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ihany no Andriamanitra, izy no manana ny fiainana ka tokony ankatoavana. Zay moa zay lazainy hoe fa Andriamanitra ihany no masina, ka mitarika ho amin'ny fibebahana izany, mitarika ho amin'ny fitodiana amin'Andriamanitra izany. Ny fibebahana
dia tsy fialana fotsiny ihany amin'ny toetra ratsy fa tena fametrahana an' Jesosy Kristy ho ambony indrindra amin'ny sotoavina rehetra na ny aina azy. Ary zany no ilazany Jesosy hoe zay mamonjy ny ainy no avery azy ary zay mamery ny ainy no ny amiko no ahazo azy. Ao amin'ny Mateo 7:7-10. Koa eo anatrehan'izao aretiny zao ary dia ny tsy tondrantsika tena toy ny tsy mino no takian'Andriamanitra fa ny fananantsika ny tahotra an'Andriamanitra, zany hoe ny hahatonga antsika halala fa ao amin'Andriamanitra ihany no any azahoantsika fanasitranana, azahoantsika ny fiainana ka andresentsika ny asany ratsy. Mba ho lavitra ny amin'ny fitiavan-tena isika zay endrikin'izay hoe famonjentsika ny tenatsika, fa anana ny fahatahoran'Andriamanitra dia ny fitiavana azy ka anahaka azy ahafony antsika aza ahatanteraka ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Ary zany no fijoroana vavolombelona ary endriky ny fidiran'Andriamanitra hitantsika amin'izao Apokalipsy 1:1-5 izao. Ny farany zay hitantsika endriky fijoroana vavolombelona dia ny finoana nateraka ireo olombavonjy sy hitan'ireo olombavonjy fa ny fahitana an'Andriamanitra tsy toa, ny fahalalana fa tsy misy famonjena ratsy amin'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy ihany, dia zany no isian'ny firenena maro na izao tontolo izao mihitsy azy anaiky an'i Jesosy Kristy. Ary zany no fototry ny firiana filazantsara, fototry ny antony ilazana ny amin'ny filazantsara. Ary zany moa no hitantsika ny amin'ny Filipianina 4:5 ny tenenan'i Paoly hoe fa nanandratana an'i Kristy ho ambony anarana rehetra dia mba hahatonga ny lela rehetra sy ny lohalika rehetra andohalika eo anatrehan'i Kristy ka anaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Fanantenana lehibe hiaretana sy mampaharitra ao anatin'ny fizahan-toetra ho an'ny mino ny fahitany sy ny finoany fa ny firenena rehetra dia anaiky an'i Jesosy ary antoka ny toriana ny filazantsara izany sy toriana sy mbola hitoriana filazantsara mandra-piavin'ny tompo izany. Raha fehezina ary zay endriky ny fijoroana vavolombelona takiana amin'ny mino ao anatin'izao vanim-potoana izao ka lazain'izao Apokalipsy 2:20-5 izao. Dia ny voalohany ny fahatokiana fena ny fitondran'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia marina amin'ny fitondrana ary mahitsy amin'ny fampiarany ny lalàny zay mitondra amin'ny famonjena. Ary ny faharoa dia fibebahana, fitodiana indray amin'Andriamanitra ka miatrana an'i Jesosy Kristy ao ambony amin'ny zavatra rehetra, amin'ny sotoavina ary atao aloha indrindra fa ao amin'ny hany no ahitana fanasitranana famonjena teo fiainana. Ary ny fahatelo ny fifaliana amin'izay ho vokatry ny firiana filazantsara dia ny atonga ny olombelona rehetra anaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ka hatanteraka ny fanirian'i Jesosy hoe mba tsy hisy ho very na dia ray aza amin'izay rehetra mino azy. Jesosy velona ary no tokotazany ny fiangonana amin'ny andro ankehitriny mba hananany fiainana tena fiainana ka ahafahany mitera azy tokoa amin'ny fahatokiana feno, amin'ny fametrahana an' Jesosy tompo sy mpamonjy ary fahitana sahady ny vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ny fitoriana an' Jesosy eo anivon'izao tontolo izao dia ny famonjena ao an'izao tontolo izao. Ary dia zany no hitaomana antsika amin'izao andro voalohany anarantsika
ny herinandromasina izao amin'ity alatsinainy ity. Mahatokia ary mino ny herin'Andriamanitra tsy to. Ka miverenina aminy ary tohizo ny fitoriana filazany tsara. Dia hitan'i Jesosy velona ianao ary anana ny fiainana ka tena idera sy ankalaza azy. Fijoroana vavolombelona efa ataon'ny olombavonjy zany. Amen. Ny diakonina mpiara-miasa no hitondra antsika mivavaka ary aorin'izay dia ny firana fanampiny larina 5 ka ny 7 no ataontsika. Eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra zany dia ndeha hiary hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa mbola nahasotombo indray ankehitriny fanomenao ny teny sahaza ho anay amin'izao vanim-potoana iainana izao. Ianao tokoa no nitarika anay Tompo, ianao no nanome ny teny ary ianao Jesosy Kristy no nombanay mandrakariva ka nahafahanay nahatanteraka iny fotoana tapany voalohany iny. Ankehitriny ary Tompo, dia manantona anao izahay, mekohaka eo anatrehanao, mangataka ny famindraponao noho ny tsy fahatanteranay teo anatrehan'ny sitraponao. Andriamanitra tsy mahafoy ianao, ka dia nahazo Tompo, nahazo vatsim-panahy izahay, nahazo teny fampaherezana amin'izao fiainana handalovanay, fiainana to mampisalasala, fiainana to tady hitarika anay amin'ny zavatra hafa. Nefa ianao Andriamanitra no efa mampianatra anay ankehitriny fa ny fiverenana any aminao no lala tokana tokony ho alehanay. Ampianaro ary izahay Tompo, hay hiomana amin'izao fotoana izay hiavian'i Jesosy Kristy indray eny amin'ny raha lanitra izao. Ampianaro izay Tompo, hay hijoro vavolombelona mandrakariva ka hitana ny fampianarana izay nomenao. Famonjena Tompo no atolotra ao anay amin'ny fotoana rehetra. Tompo, mamindrafo aminay Tompo, fa ianao tokoa no lalana sy famarinana ary fiainana. Ianao rery no azo anteherana amin'ny fotoana rehetra andalovanay izao. Tompo tsara indrindra, ny herin'ny fanahinao masina no hirinay toetra ty anatinay, azonay hijoro amin'ny finoana izay nomenao anay, ka hitarika anay hany amin'ny fitodiana hany aminao ry Ray Masina Israely eo. Fantatray fa fitsapana ihany izao, ka izay no hijoronay amin'ny finoana, fa Andriamanitra mahasitrana ianao, Andriamanitra mihaino vavaka ianao, Andriamanitra tsy mihevitra afa-tsy ny soa anay ianao. Tompo tsara, hinona no vitanay irery amin'ity tany fandalovana ity raha tsy eo ianao? Hinona no ahafahanay manasitrana ny tebotebonay, ahafahanay mankahery ny fanahinay raha tsy ianao Andriamanitra no mitantana anay? Tompo tsara indrindra, mamy ny fampianaranao, mamy ny famomezan-toky nomenao anay, ka dia apetraka eo ampelantananao ny fiainanay manontolo. Jereo ary ny fiangonanao eran'izao tontolo izao, jereo ny kristianina rehetra hay iombavaka mandrakariva, haharesy izao loza mitatao izao, fa ianao tokoa no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no nanao ny zavatra rehetra, ianao no nanahary ny zavatra rehetra. Mahatoky izay Tompo. Maro ny tianay ambara Tompo, nefa fantatrao ny amponay tsirairay avy. Ka dia atambatray izao vavaka izao amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza anay, ary mamelà ny elokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Jesosy Tompo zao no fananganana ny maty sy fiainana, zay rehetra mino ahina dia maty aza, dia ovelon'indray satria
tanteraka aminareo ane ny tsodrano tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Jehova no mpiaro anao, Jehova no fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, ary ny volana noho ny alina. Jehova hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehova hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Dia Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.